Fiadanana. Ny tantarantsika androany dia mitondra ny lohahevitra hoe derao Andriamanitra amin'ny fanoloranao ny ainao. Tao amin'ny fiangonana iray miafina tany amin'ny firenena Sovietika tamin'ny taona 1770 eo am-pirana fiderana no niditra tampoka ireo miaramila mitambasy mahery vaika. Tapaka ny fitaovam-pivavahana no ireto miaramila Sovietika izay nameno tamin'ny fomba abibiana ny hevitra nanaovana ny fivoriana. Tsy nisy nahafantatra hoe ahoana ny fomba nahafantaran'ireo miaramila ny toerana miafina. Inona nataonareo ato? Hoy izy ireo mikikika. Variana mideran'ny Andriamanitra foroninareo? Natahotra ireto mpivavaka ary nieritreritra hoe hiandry eo am-baravarana ireto miaramila hitondra azy rehetra hogadraina. Saingy mbola loza izany no nitranga. Tampoka teo hoy ilay lehibeany, izay rehetra matoky sy mino an'Andriamanitra mitsangana etsy ankavanan'ny fiangonana satria hotofirinay ianareo noho ny finoanareo. Dia mifidy ianareo na ho velona na ho faty. Izay mino sy matoky an'Andriamanitra ho faty, fa ireo izay manda azy kosa ho voavontsy. 10 minitra teo aloha ny rehetra dia nidera sy nankalaza an'Andriamanitra. Izao na ho velona na ho faty. Betsaka no nitsangana nakeny ankavia, vitsivitsy ireo say nakeny ankavanana. Ary nanao ny vavaka farany izy ireo. Maro ny fianakaviana te hijanona iray, saingy nisy ny saraka naka andaniny samihafa. Iray tamin'ireo miaramila ny teny hoe ianareo eo amin'ny ankavia afaka mivoaka. Niala ny toerana izy ireo ary tsy sahy nijery akory ireo mpiray tampo sy ray aman-dreny tetsy-ankilany izay ho faty tsy ho ela. Menatra izy ireo. Rehefa ry zareo teo amin'ny ankavanana sisany teo, dia napetraka ireto miaramila ny basiny dia hoy zareo, Kristianina izahay, fa tsy tianay ny midera an'Andriamanitra miaraka amin'ny mpiatsara velatsia. Tohizo amin'izay ny fitaovam-pivavahana. Amin'izao iandrianantsika izao, mbola betsaka no mitovy amin'izany. Ary vao maika ary sarotra ny manavaka ny tena kristianina marina.